Sardine Annie, Soka vitre, magasin Saint-Georges Vista manolotra anao ny Vaovao. Kaboraraka ny sistany zanatsokatra misy 70% avy eto Madagasikara no trantehaka tany amin'ny seranam-piaramanidiny Roasia any Frantsa. Tsy misy fanampanazavana momba ny tompon'antoka amin'ireo sokatra ireo ary ina tsy ho afaka avy eto Madagasikara intsony izy ireo. Niakatra ny asabotsy alina farany teo ny solika teto Madagasikara. 3,000 ariary ny litatry ny gazoil ary 730 ariary ny lasantsy. Ny fidangan'ny $100 no mahatonga izao ho ny avy anivo ny OMH amin'ny febroary indray ny fiakarana manaraka. Fanovana ny governemanta miankina amin'ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra ho ny mpitondra tenin'ny governemanta mila dinihina mialoha ny fanoloan'ireo mpikambana ireo araka ny fanazavany ny misy mpanjakana Arivo Rakotovao. Fanaovana vola santoka fandroany amin'izao no tratram-bodiomby ny lehilahy karana iray. 700 tapitrisa ariary no nokasainy solokina ny manodidina efa nisazy ary nahazo fahafahana vonjimaiky izy izao tratra izao indray. Any Indonezia, ny Anjera, any amin'ny fahadranomasiny Kuala Lumpur, ilay fiaramanidina Air Asia izay nitondra mpandeha 220 mbola tsy hita popoka hatramin'izao ora izao. Faritra 4 no nanaovana ny fikarohana ary ny ampitelo izany androany. Ny andindiny izay avy hatrany. Soka vitre en Utapénac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Du 15 au 31 décembre, moins de 10% sur les menuiseries en aluminium, rideaux métalliques et volets roulants. Soka vitre en Utapénac, 020 22 682 28, 033 11 256 63. Soka vitre en Utapénac, très sincèrement à votre service. Mettez-vous à jour et choisissez le meilleur de la technologie. Le magasin Saint-Georges Vista vous offre plus que des cadeaux car les prix sont en folie. Des rice cookers, des robots multifonctions, des fours micro-ondes, sans oublier les machines à coudre Saint-Georges et Vista. Tous à des prix imbattables chez Saint-Georges Vista. Retrouvez aussi de divers modèles de congélateurs et réfrigérateurs adaptés à vos besoins à des tarifs les plus bas du marché. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalan, garantie et service après-vente assurés. Tongolo voatetika, miavaka kotomila, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Hiditra amin'ny taona 2024 tsika. Tena tiako milaza aminao, naseho amin'ny tompo ahy mazava. Inona no hitranga amin'iny taona 2024 iny. Mazava be ohatry ny fahitako anao zao. Tena mazava, tena mazava. Inona daholo no hitranga amin'ny taona 2024. Tia ampafantatra anao an'izany ary tiako anona anjara amin'izany ianao. Fa io alina io dia antsoina hoe alin'ny Exodus. Tiako milaza aminao. Tsy anaraka anao intsony ao aorianan'ity alina ity ny aretana. Tsy anaraka anao intsony ny fahantana. Tsy anaraka anao intsony ny fanadevozana. Tsy anaraka anao intsony ny ozona. Tsy anaraka anao intsony ny fampijarina. Tonga amin'ny taona mifidiry anao ny amin'ny fantanterahanteny fikasana ianao. Ary amin'ity alina ny Exodus ity no ampitako aminao ny faminaniana sy ny ositra iovan'ny fiainanao. Tongava ary etsy amin'ny sinema ritsy andona lakely miaraka amin'ny fiangonana evangelika chaîne. Azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao.
hydraté, Vitalo. Oui, maman, c'est Vitalo. Oui, c'est Vitalo. Partout, à tout moment. Santé, fraîcheur, vitalité. Vitalo, la pureté en bouteille. Vitalo, la vitalité au naturel. Mon eau, c'est Vitalo. Efa fety sahady eo amin'ny galerie sivy ary arao tsiaro ny fihenam-bidy. Misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avo lenta, alarme vidéosurveillance, ordinateur portable, imprimante, consommable informatique, tablette, téléphone naika farany, fahitalavitra, appareil photo sy caméra, ampli baffle sy izay rehetra mety électroménager. Aza mandeha lavitra tsony, tokana ny safidiko galerie sivy, malagasy mivoatra. Ampitany Central Hotel, Tsaralalàna. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Des cadeaux surprises attendent les clients pendant cette promotion. Lefmate, Anoussat. Bonjour G. Salut G. C'est un G fahita. Andao aky mba hiaraka? Andao ary. Vidy entana rehetra ariary na 500 000 francs atao baolaiky dia mahazo ticket tombola ray. Dia ina loka mety ho azo? Tiky iny loka voalohany a. Mandray sanjara ary fa mety anao no itsika ny vitana ka hibata ilay télé goavambe. Tandremy Sotara, loka 20 beso natondro baolay ho anao. Fety milay miaraka amin'ny baolay. Miarapa tomboky lasy tsongo vavy arabaina manokana ireo mpanaraka ny fampahalam-baovao ny fahitalavitra Kolo TV amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA ny amin'ny faritany ny Toamasina sainam-panajana ary ianao anaraka ny fampahalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ary narahinao teny anatin'ireo lohatenim-baovao avy hatrany no isantarantsika ny fiarahana amin'ny tian'io ity mbola amin'itony ny fivoahan'ireo arim-pirenena antsokosoko any ivelany tamin'ity indray mitoraka ity tany amin'ny serana mpiara-manidina ny Roasia any Frantsa no trantehaka ny zana-tsokatra misy afaty 70 izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ao anatin'ny iskady Astrochelis radiata tsy misy fanampanazavana momba ny tompon'antoka amin'ireo sokatra ireo ary ahina tsy ho afaka averina eto Madagasikara intsony izy ireo arao ny fanadihadina. Zana-tsokatra fantatra amin'ny anarana siantifika hoe Astrochelis radiata misy 70 avy eto Madagasikara no tratra tao amin'ny serana mpiara-manidin'ny Roasia ny 14 Desambra farany teo. Ny resaka ity vaovao ity avokoa ny fampahalalam-baovao frantsay nanomboka io tolakandro io izay no amafisiny ny fampitam-baovao avy amin'ny fahaditseranana ny Frantsa. Nokasaina aondrana makany Laos sy Anésia ireto zana-tsokatra ireto no izao tratra izao. Ny fony scotch ary nafena tao anaty vata misy concombre de mer no nahitana izany. Fomba fanaovany an-toerana amin'ny fandranana tsokosoko zavatra lafo vidy raha nambara ny sekretera jeneralin'ny fahaditseranana Sébastien Tiran. Mahalana kosa nefa ny fahatrarana tahaka izao ao Roasia raha nambarany hatrany. Mikasika ireo zana-tsokatra kosa maty ny 520 tamin'izy ireo noho ny fomba nitanterana azy raha nambarany teo anivon'ny fahaditseranana hatrany. Napetraka amin'ny fikambanana iray antsoina hoe Village des Tortues à Confaron arak'izany ireo 520 ambiny. Efa natomboka izy ireo ny fikarakarana toy ny fametrahana amin'ny toerana mafana sy fampandroana ireo zana-tsokatra ireo raha nambarany talen'ny fikambanana Bernard Devaux. Tsy mbola zakan'ireo zana-tsokatra ireo kosa nitanterana azy amin'ny firenena na kantinanta hafa noho izy ireo mbola kely loatra.
ireto sokatra ireto izay antsoina ihany koa hoe torturadier izay afaka mivelona hatramin'ny 100 taona ary mety ho lany tamingana ato anatin'ny 70 taona raha ny viana ny UICN na ny Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Mety hahatratra €1,000 kosa ny vidiny. Manoloan'ity tranga ity tsy mahalala na inona ny governemanta malagasy. Ahina tsy ho azo averina eto Madagasikara raha teo ireto sokatra ireto. Tsy misy resaka raha teo ny hoe iza nitondra azy tany ivelany, iza nahatrarana azy, olona firy no voaroroy amin'izany sy ny sisa. Raha ny 14 Desambra farany teo no tratran'ny Frantsay izany tsy vaky masoandro kosa ny vaovao raha tsy androany. Manapirofo ny fahalemen'ny fanjakana malagasy ny tranga tahaka izao amin'ny fiarovana ny sisy tany. Kolikoly avolenta vola mitetina $774 miliara no tsy mazava loatra ny fantatra fa niodikodina tao amin'ny kaontin'ny ministera ny tontolo iainana hatramin'ny andro tetezamita. Olona 20 no voanjo teny amin'ny fitsarana taorian'ny fanadidinana nataony teo anivon'ny Bianco, manam-pahefana teo anivon'ny ministera io avokoa ny ankabeazan'ireo natsoina ireo fanadidina hoentin'ny Zora Kotindrina. Androany tolakandro manodidina ny 10 eo ireo olona voaroroy tamin'ny tiraraha ity no nentina tena nivon'ny fitsarana. Raha ny vaovao voarainay taorian'ny fanadadina nataon'ny Bianco, sampana antsiranana izay efa naharitra eo amin'ny 2 taona latsaka eo, nanomboka ny fianoan'ny fitsarana ireo voaroroy ireo. Mbola miandro amin'ny farany herinandro ity ny valin'ny fiantson'ny tribonaly, ireo tompony andraikitra samihafa ireo kolikoly avolenta indray no nipiotra amin'ny tiraraha ity. Vola azo tamin'ny Bois de Rose ve sa tamin'inona? Taorian'ny fanadadina nataon'ny Bianco, andrasana ny otoiny raharaham-pitsarana momba izany. Fanararota-pahefana, fanaovana risoriso ary firaisana tsokombakomba, samy ampangana ireo mpiasa-panjakana ambony tao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana tamin'ny tetezamita avokoa ireo. Raha ny loharano vaovao iray, isan'ny voaroroy amin'izao raharaha izao ny sekretera jeneraly sy ny tale jeneraly teo aloha ary ny direkteur administratif et financier amin'izao fotoana izao ary mpiasa hafa. Raha ny loharano vaovao hatrany, efa tamin'ny taona 2012 no nisian'izao raharaha izao. Vola mitetina 4,9 miliara ariary no fantatra fa nisy nandrotsaka tao amin'ny tahirim-bola mpanjakana tany Sambava, vola tsy fantatra ny fiaviany. Nanao izay hevitra namindrana ireo vola ireo ny sekretera jeneraly tamin'izany fotoana izany. Volana vitsivitsy no nanatanterahana izany. Mba hanafenana ny vola no tsinjaraina tamin'ny sapadrara maro tao amin'ity ministera ity ireo vola ireo. 2,4 miliara no fantatra fa narotsaka tao amin'ny kantin'ny ministera izay teo ambanin'ny fitantanana io sekretera jeneraly voalaza teo aloha io. Ny 470 tapitrisa ariary kosa dia nolazaina fa andoavana ny trosan'ireo mpamatsy ity ministera ity. Tsy mitombina avokoa anefa ireo trosa voalaza ireo. Tsy mbola fantatra kosa ny hafaran'ireo olona 12 voaroroy ireo hatramin'ny fotoana nialan'ny mpanao gazety teny amin'ny fitsarana teny Nosy. Tsy mbola nahazo ombali-teny kosa ny teny anivon'ny ministera mikasika ity raharaha ity. Ho voakitika amin'izany ihany koa ve ny praiministra teo aloha Omer Berzika izay nitantana ity ministera ity tamin'io fotoana io. Eo amin'ny pejin'ny toe-karena kosa indray $3,000 ny litatry ny gazoaly ary $703 ny lasantsy ny asa-botsialy natao no niandro fiakaran'io araka ny nambarany teo anivon'ny ofisy malagasy miany solika na ny OMH ny fidangan'ny $100 no mahatonga ny fiakarany vidy solika eto Madagasikara mbola tsy tratra nefa ny vidin'ny solika tena izy raha ny fanazavana hoentin'ny Tasinjo ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Safidy ny an'ny fanjakana hoy ny tale jeneraly OMH. Fampianana ny vola arotsaka ho an'ireo kampany mpitaterana amin'ny fanonerana no antony nampiakarana ny vidin'ny solika ny sabotsy lasa teo. $3,000 ny litatry ny gazoaly ary $703 ny lasantsy. Manakaiky ny vidy solika tena izy na ny vérité de prix isika amin'izao. Raha ny fanazavany OMH hatrany manodidina ny $700 ny elanelam-bidy eo amin'ny vidiny miatra ankehitriny sy ny vidiny tena marina. Antony mampidina ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena saingy miena ihany koa ny sanda ny vola ariary manoloana ny $, vola fanafarana ny solika avy any ivelany. Hatramin'izao zany hatramin'ny volana Desambra amin'ny resaka eo dia mbola tsy matohatra le dépréciation ny ariary na ny appréciation ny $, le vidina ny pétrole brut io. Ny faharoa koa dia azadino fa tsika ne misy tahiry eto manodididina ny 40 andro 40 jours anoany nataonany ny fandraisana ny cours ny pétrole brut ety amintsika zany dia misy décalage na 2 mois eo.
Ny volana janoary 2024 $4,340 ny sandany $2 ary $4,340 ny sandany fanafarana ny solika. Tamin'ity volana desambra ity, tafakatra $2,740 ny sandany $, ary $7,770 ny fanafarana solika. Izany hoe $900 ny elanelam-bidy tamin'ny volana janoary hatramin'izao volana desambra izao. Manoloana ny vekaran'ny vidin'ny solika nefa mahatsiaro ho maty antoka ihany koa ireo mpanjara izany. Tsy niova hatramin'ny tetezamita ny tombony alain'izy ireo na dia nisy aza tamin'ny taona 2024 ny dekre nametra ho $50 isaky ny baril ny tombony tokony ho raisin'izy ireo. Izahay tamin'ny andron'ny transition dia efa nisy an'ilay atao hoe blocage de prix dia bloqué niaraka tamin'iny ny marge bénéficiaire anay hatramin'izao na dia efa nisy ara fitsondrotan'ny prix à la pompe angamba ny efa impolo zay na intsify hatramin'le farany teo. Izany hoe raha dikako amin'ny teny hafa zany dia hoe ny zavatra vidinay zany me mitombo fa le maro zay zany mbola tsy mesitra dikan'izany me maty zany ny mpivarotra mpitatana tombotsolika amin'izao fotoana izao. Araka ny fantatra manodidina ny 4 alina taona na 4,3 hetsy baril isam-bolana ny solika afaran'i Madagasikara. Ny atsasa-manilan'io no amidy amin'ny mpanjifa ka hiaran'ny fanonerana na ny compensation manodidina ny $50 isaky ny litatra izay fanonerana izay. Izany hoe raha toka 7,50 litatra ny iray baril dia tafiakatra $2.5 miliara isam-bolana ny vola arotsaky ny fanjakana ireo mpandraharany solika eto amintsika. Raha voatazona nefa ny sandany $, ka midina hatrany ny sarany iray baril eo amin'ny tsena iraisam-pirenena tokony hidina hatrany. Manaraka izany ihany koa ny elanelam-bidy ka hiena araka izany ihany koa ny vola alohan'ny fanjakana amin'ny mpandraharany solika. Everina tsy hisy fiakarana intsony ny vidin'ny solika izay mialohan'ny volana febroary ho hatrany avy amin'ny OMH. Lafim-baovao afa-kosa indray nisy nikasa hanapoaka ny pilona ny jirama eny Mahardaza Omaly Tranganina natao izany vokatry ny fahatapahany herinaratra eto an-drenivohitra raha ny voalaza ny zandarmariam-pirenena dia le stage tournant na fahatapahany herinaratra mifandimby izany no misy eto an-drenivohitra ary mitanila sy tsy mifandany izany. Ireo faritra misy tompona ndraiky mpanjakana tsikaritra fa fohy na tsy misy ny fahatapahana raha toka mizaka ny tserany aina. Ireo faritra be vahoaka ankoatr'izay tsy misy ny fandamina mazava ho an'ny olany delestage eto amintsika aro ny fanadetiny. Bomby iray no hita nifadotra teny amin'ny pilona mpamatsy herinaratra n'Antananarivo eny Mahardaza Omaly. Fanakorontanana ity tranga ity raha ny voalaza amin'ny mpitandro filaminana. Tsy azon'ny mpanao gazety ny sarin'izany bomby izany androany. Tsy voalohany anefa no nahitana tranga toy izany ho hiatrany ny fanazavana mpitandro filaminana. Engin explosif izany hoe boutaina gazy miaraka amin'ny mesh lamba zany atao andritana anazy nafatotra tamin'ny pilona ny jirama amin'ny pilona ny jirama mitarika courant avy any andekaleka anankiray iry Mahardaza. Ny tanjon'le olana anao anazy zany dia mazava ho azy fa tena nanapahana ny courant makatra makaty Antananarivo sy mandimana tsy makany Antsirabe. Raha ny eto an-drenivohitra nahitana fianana amin'ny ankapobeny ny delestage. Delestage tournant no misy tsy mitovy amin'ny any amin'ny faritra izay ahitana delestage permanent na maharitra. Misy amin'ireo fokontany eto an-drenivohitra no tsy tapaka ny jiro raha tsy adiny iray ihany raha ela indrindra. Ny faritra malaza ho faritra mena ihany no isan'ny aran'ny fahatapahan-jiro maharitra. Ny fahatapahan-jiro eto aminay zany moa amin'ny fotoana eo amin'ny enina sasany eo ka hatramin'ny 7 ny tapaka. Dia ankoatran'izay mba miverina dia misy izy le fotoana talohaloha tany amin'ny environ tany amin'ny 17, 18, 15 ohatrohatran'izany misy tapaka tena amin'ny roa maraina tsy miverina izy raha tsy amin'ny enina. Ka eo amin'ny enina ka hatramin'ny 9 eo dia 7,7 mahitsy le izy dia efa mba niena kely aloha izy tato ato zao. Niena keo misy kely misy foana aloha fa eo amin'ny 30 minutes eo dia miverimberina indray fa tsy ohatran'ilay taloha tonga dia ray lava be tsony ohatrohatr'izay. Ireo faritra honena amin'ny manam-pahefana ambony no tsy dia hiaran'ny delestage matetika na misy fa fohy na tsy misy ny fahatapahan-jiro.
Vitsy anefa ireny faritra ireny raha ampitaina amin'ireo honenan'ny sarambabeba-hoaka eto andrenivohitra sy ny manodidina. Tsy mbola nahirenesam-peo hatreto ny talia jeneraly ny jirama vaovao, ny fetin'ny faran'ny taona nefa afaka 2 andro. Eto alohan'ny Braon Jirama misy anay ankehitriny nanantona tompon'andraikitra tamin'ny mikasika ny fandaminana ho an'ny fahatapahan'ny herinaratra atao anatin'izao fetin'ny faran'ny taona izao, saingy mbola tsy atao toerana kosa ny tompon'andraikitra ka tsy dia nisy valiteny mazava azo ho hazavaina zany amin'ity fetin'ny faran'ny taona ity. Mbola hitohy amin'ny taona 2024 ny fitadiavam-baolana, hoy ny mpitondra tenin'ny governemanta androany. Dia ho tsapantsika mandritra ny taona 2024 avy izao ny vokatr'ireo fepetra rehetra izay noraisina nandritra ny 7 volana ho fanitsiana ny rafitra misy. Ho tsapa amin'izany ny fahombiazan'ny orinasam-panjakana izay anome herinaratra ny vahoaka malagasy. Isan'ny notsim-pian'ny filoham-pirenena omaliny momba ny solika ao Atsimiroro. No irairay ny fahamahana ny olana delestazy zany, hatreto tsy hita izay asa mivaingana ary mitohy ny delestazy. Dia izay koa ny idirantsika eo amin'ny pejin'ny politika efa manantana ny fanovana ireo mpikambana ao amin'ny governemanta efa mimoana ho amin'izany avokoa ny ankamaroany ireo minisitra ankehitriny miankina amin'ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra kosa ny fanapahan'izany ho ny mpitondra tenin'ny governemanta androany. Ho an'ny minisitrim-panjakana Rivo Rakotovao kosa misy ireo lafin-javatra mila dinihina mialoha ny fahaloana ireo mpikambana ireo fanadidina hoentin'ny Herinihina Rabary. Tato anatin'ny ray volana izao, re matetika na tamin'ny ano manjery samihafa na ihany koa tamin'ny alalan'ireo mpanao politika ny fangatahana ny fanoloana ireo mpikambana ao amin'ny governemanta Kolo Roger. Maro ireo tsikirana azo ity governemanta ity taorian'ny tsy fahombiazana maro samihafa teo amin'ireo sehatra toy ny famahana ny olana delestazy, ny tsy fandriampahalemana sy ny fitarazoana raha-pirenena. Voatonona manokana tamin'izany ny praiminisitra Kolo Roger sy ireo minisitra akaiky ny filoham-pirenena. Ny filoham-pirenena no tompon'ny teny farany mikasika izany, hoy ny mpitondra tenin'ny governemanta Randrenarso vao nalaroy androany. Ny fanovana ny governemanta dia zoana andriamatoa filoha azo ny atao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny andro rehetra izay tiany hanaovana azy ny fanovana governemanta. Fa ny anjara asan'ny governemanta kosa dia manatanteraka an'izay vy napetraky ny filoha mba hifanaraka amin'ny politika fampandrosoana ny Madagasikara ka hisy fiantraikany vantana amin'ny vahoaka malagasy. Tsy neo amin'ny mpikambana ao amin'ny governemanta ihany anefa fa isan'ireo mahazo kiana matetika ihany koa ireo tandapa sy ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny filoha Rajonaromampianina. Tafiditra anatin'izany ohatra ny talian'ny kabinetra fiadidinan'ny repoblika sy ny minisitrim-panjakana Rivo Rakotovao. Tsy moramora ny fidirana amin'izany fanoloana mpikambana ao amin'ny governemanta izany ho hiatrany ity minisitrim-panjakana ity. Mety misy mitondra fampandrosoana aikaingana kokoa ve zay ary ahoana ny mety fikortanana eo amin'ny lafiny na ohatra hoe mipreministra resa manahoana zany zay tsy maintsy lazana an'izay na fijery tsy maintsy lazana an'izay ny filoha repoblika sy ny preministra hoe mety ve zany fa ady hevitra azo zany ho atao zany ary rehetrarehetra dia resaka an'izany matoa resahany io izy eritreretiny io na mety anisan'ny mba vahaolana fa dia samy manana ny eritreretiny. Taorian'ilay fihaonana tampony no tanterahana tamin'ny 25 volana Desambra farany teo ny voatanteraka ny fomba filaza ny reto mpikambana ao amin'ny governemanta Kolo Roger ireto. Tsy mampiseho fatokisa-tena ijanona eo amin'ny toerana intsony ny ankamaroan'izy ireo ankehitriny. Ny governemanta Kolo Roger izay tsy nasiany ny filoham-pirenena resaka intsony tamin'ny kabariny farany teo na dia ireo aza no manatanteraka ny baikomeny momba ny fampandrosoana. Tsy karitra fa samy efa miomana amin'izay mety ho fanovana tampoka mety hitranga ny minisitra rehetra. Fanontaniana mipetraka kosa ny hoe misy ifandraisany amin'ny fihaonan'ireo filoha teo ambany fitarian'ny FFKM ve ny fanoloana governemanta ka iverina any amin'ny fitsinjarana ministera indray ny raharaha. Momba ny praiminisitra manokana rehefa olona tsy maintsy ekendra valomanana marika no tendren'ny filoham-pirenena eo ho takalo ny fanohanan'ny timma ny fitondrana. Famboly eo amin'izay pejy ny politika izay hatrany tsy araka ny nandrasany maro ny votoatin'ny kabarin'ny farantaona no tanterahiny ny filoham-pirenena Rajonaromampianina raha ny resaka nandeha teny anivon'ny fiarahamonina androany tsy nisy resaka ny sosialim-bahoaka ny karama ny mpiasa-panjakana atao ihany koa ireo grand dossier na ny fanadihadiana momba ireo raha maloto nambotry ny firenena teto hatramin'izay tsy ampitsarana ny asan'ny filoham-pirenena ny kabary nataony malino ny profesora Ranjeva Raymond Herinihina Rabary hatrany.
Maro ny kiana avy amin'ireo vondrikery samihafa mikasika ny kabary nataon'ny filoha Rajaonarimampianina Omaly, kabary izay tsy nahakasika ny vahoaka mivantana fa ny valapatra kokoa teo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo mpamatsy vola. Tsy niresahana ohatra ny delestage, ny fandriampahalemana. Tsy niresahana ihany koa ny momba ireo afera maloto goavana izay nilokalokan'ny filoham-pirenena tamin'ny fianianany fa ataon'ny vaindondra rany fanenjehana ireo olona mpanao izany. Ohatra ny resaka andramena sy ny fitrandrana ny harem-pirenena tsy ara-dalàna. Fitsapana ny alal'ny ralony ihany no nataon'ny filoha Omaly, hoy ny profesora Ranjeva Raymond. Zay voalaza Omaly dia santatra izy. Ary ny tena marina aza raha ohatra ka manao politika dia inona atao tsotra ilay kabary ary tsapaina inona ny akon'ny kabary fa amin'ny 6 janoary araka ny filazana reo patron'ny gazety no tena kabary ianazavana ny filohan'ny repoblika hoe zao fipetraky ny raharam-pirenena ary zao ny atrehako ny raharam-pirenena. Tsy malala ny marary ny vahoaka ve zany ny filoham-pirenena ka mila miandry ny faneho-kevitra samihafa taorian'iny kabary ny alahady teo iny vao andrafitra izay olazaina amin'ny 7 volana janoary. Efa nivoaka ihany koa nefa ny PGE izay tokony ho viana ho tanterahana amin'ny 5 taona ho avy. Amin'ny 7 janoary ny avaloha no hanolotra ny viana pandrosoana ny Madagasikara ny filoham-pirenena. Tsy nisy ve ny viana hatramin'izay sa nila herintaona ny filoham-pirenena nandrafetana ny viana paramonina avy aminy. Fa tokony hiroso amin'ny fanarenana ny firenena Madagasikara ankehitriny, hoy Ranjeva Raymond io maraina io totoa izay ny dingan'ny fampihavanana efa dingana lehibe vitan'ny mpanao politika ny dingan'ny 25 Desambra iny mbola lavitra kosa ny lalan'ny fanarenana ny firenena tsy tokony katony eo amin'ny 7 mirala ihany nefa izany, hoy Raymond Ranjeva androany fa tokony hivelatra kokoa amin'ny hery samihafa ihany koa mikasika ny fandraisan'ny FFKM andraikitra amin'ny fampihavanana kosa nanambara ity mpandalina ara-politika ity androany fa tokony ho sokafana ny fanaovana fanelanelana ka tokony ho isan'ny ampavanana ihany koa ny FFKM avezany fahefanana ampihavana ny fantany napetrany androany io. Fa eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray no izatsika ny fampahalam-baovao samba no nisy vaky fasana teny Ambomelala Ilafy fasana roa antsoina hoe tsy mialonjafy no tsikatry ny mpiandry omby fa vaky ny asabotsy farany teo efa mihoatry ny herinandro kosa nanaovan'ireo jiolahy ny asa ratsy araka ny fahitany zandarin'ny zava-misy tsy mbola mahafantatra ny zava-misy ny tompon'ny fasana iray hatreto ny iray kosa foana tanteraka ireo farafara sisa taolam-balo no nahavangogon'ny mpangalatra teo afovoan'ny fasana fanadidina hoentin'ny Oliva Antriniala. Tsy vao omaly na afaka omaly no vaky ireto fasana roa eny Ambohimalala Ilafy ireto fa efa nisy hatramin'ny herinandro farafahakeliny raha nambarany zandarmary tonga teny an-toerana. Efa maina sy mitresaka ireo tany nanototra ny varavara-pasana. Mpiandry omby sendra nandalo no nahatsikaritra ny zava-misy ary nampandre avy hatrany ny lehibe bokin-tany. Ny zavatra hitanay teto izany dia namberon'omby izay dia tazana io fasana efa mivoa. Efa nisy efa ohatr'izao izany hitanay teo. Izay zavatra tazana ity. Ny atsaon'ilay président bokin-tany izy. Oso izay fa ilay mpangalatra lakile ireny no hitanay ity izany fasana voa dia ilay varahany iny ihany nalay fa izao izay vao nahita fasana vaky tety. Ka tsisy ilay inaiko zavatra iny fa izao fahafantarana azy hoe efa ela nefa vaky ohatrany fa tsy voamaly efa ela. Tsy nahitana taolana fony intsony teny ambonin'ny farafara tao amin'ity fasana ity. Ireo sisa tsy nentin'ireo jiolahy kosa nangon'izy ireo teo afovoan'ilay fasana ary navela ny danadana toy izao ny varavaram-bato. Vao sambany no misy vaky fasana toy izao ny Ambohimalala Ilafy, ilay fasana faharoa kosa tsy mbola tratrantso ireo tompony ary anaovan'ny lehibe bokin-tany Antsoavo. Ny razana zany ao amin'ilay fasana anankiray izay efa tonga ny tompony dia tsy hita tsony amin'ny farafara fa natobon'ireo izay tsy matao atody moa zany nilazana azy ao amin'ny lalatsara dia tsy fantatra tsony hoe anisy ity na anisy ity. Fa ilay fasana anankiray moa zany hatreto mbola tsy tonga ny tompony dia angaviana indrindra Andriamatoa présidenta va ilaza amin'ireo izay taranaka andrindranandro aty Ambohimelala fa ao amin'ilay fasany mihitsy no vaky amin'izao fotoan'izao mbola tsy nidiranay. Manomboka hatreto izany izay dia tsy maintsy handray mifepetra ihany ary hamory an'ireo taranaka izay manana fasany aty Ambohimelala. Matetika no rehefa misy fahoriana vao manatona ny fasan'ny fianakaviana. Matetika ihany koa izy ireo no manankina tanteraka izany amin'ny valalam-piandry fasana. Tranga mampalahelo anefa ny vaky fasana toy izao raha ny kolontsaina malagasy no jerena, tsy zaka ny fianakaviana ny hoe very faty ny avan'izy ireo.
Tokony hoentitra araka izany ireo tompona andraikitra ara-panjakana amin'ny fampiarana ny lalàna satria ny sotoavina malagasy no efa mihavosiosy. Anaovan'izy ireo antsova araka izany ireo tompon'ny taolam-baly tao amin'ireo fasana ireo mba hanatona ny tompona andraikitra ao anivon'ny fokontany faran'izay aingana famboly eo amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany araka ny efa narahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao fandroany amin'izao no tratram-body omby ny lehilahy karana iray matianina amin'ny fisolokiana avo lenta sy ny fanamboarana vola sandoka ho any tamin'ity indray mitoraka ity mandidina ny 700 tapitrisa ariary no nokasain'ny solokiana ny manodidina azy ary ravim-bola 2 alina ariary misy roa ihany no tena vola tamin'ireo efa nandalo teny amin'ny fitsarana sy ny sazy ity lehilahy ity vao herintaona izay saingy izao tavavoaka izao indray milaza ho nahazo fahafahana vonjimaiky amin'ny tenany tsy mbola voamarina rahataratasy nefa izany fanadina hoentin'ny Oliva andry ny alatrany. Lehilahy karana efa mpamerikeloka iray no tratehaky ny polisy indray fa mpanao vola sandoka rehefa niahiahiny izy ireo nandritra ny iray volana. Herintaona lasa izay no nivoaka ny didim-pitsarana fa ahiditra amponjy ilay mpanao vola sandoka sy mpanao fisolokiana avo lenta. Ny zava-misy anefa herintaona taty aoriana nitombona ny ahiahin'ireo mpitandro filaminana. Tratra nandritra ny fisavana ny trano fonenana etsy Antaninarenina ny valizy mirakitra vola sandoka manodidina ny 700 tapitrisa ariary. Dia nahita valizy iray nampiahiahy tao amin'ireo efitrano maromaro etsy Antaninarenina nivony anatina toeram-pisakafoanana ilay izy. Ka io valizy io no nahitana vola tena izy sy taratasy fotsy vola baoritra raha azo atao ny miteny an'izay izay mitovy rehefa tanteraka amin'ny vola 2 alina ariary reny. Dia manarak'izay misy vovon-javatra mahery vaika be reny niaraka tamin'ny tao manaikitra orona tanteraka sy vovon-dandihazo maromaro. Efa nahazo famitsorana vonjimaiky ity jiolahy ity raha nambara nandritra ny fanadihadiana azy. Ny fanadihadiana feno ihany koa no nahitanay fa efa olona tafiditra anaty lisitra eto anivon'ny polisy izy zany ao amin'ny fisinay misy ny momba azy zany ary tamin'ny taona 2012 izy no efa voatsara olona nanao vola sandoka. Ny filazany dia manana fahafahana vonjimaiky izy. Tao anatin'ny fanadihadiana izy no teny an'izay fa tsy misy taratasy ara-panjakana ofisiala nasehony momba izany. Mbola tsy niaikinyeloka vitany izy hatramin'izao. Soratra any amin'ireo vola kirakirainy malagasy ny hoe voaheloky ny lalàna hiasa an-terivozina mandra-pahafatiny ny mpanao vola sandoka. Eto anefa miharihary fa tsy nampiarina tamin'ity lehilahy ity izany lalàna izany. Manjaka ve ny kaporaraka sy ny kolikoly eny anivon'ny fitsarana ny fantatra lohatreto. Tsy vao ity lehilahy ity ihany no nahitana tranga toy izao raha tsy laza fa tsy ireo mpangaro posety sy roa mivoaka sy mahazo fahafahana ary mamerina ny asa ratsy indray avy eo. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray any Indonezia tafalentika any amin'ny ranomasiny Kuala Lumpur ilay fiaramanidina Air Asia izay nitondra mpandeha 270 ary tsy hita popoka hatramin'izao ora izao tsy misy vokany hatreto ny valin'ny fikarohana natao hatramin'ny omaly faritra efatra nanaovana ny fikarohana ary ny ampitelo izany androany fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Mitohitra amin'izao ora izao ny fikarohana ilay fiaramanidina Air Asia izay tsy hita nanomboka ny farany herinandro lasa teo. Ity fiaramanidina ity izay nianjera tao amin'ny ranomasiny Kuala Lumpur mampisaraka ny Indonésia sy Singapour niaraka tamin'ireo mpandeha 270 tao anatiny izay tsy hita popoka hatramin'izao. Raha ny tombatomban'ireo mpanao fanadihadiana ahina iletika any amin'ny farany ranomasiny ity fiaramanidina ity. Notsim-pihany manokana tao anatin'ny valandresaka ihany koa fa tsy manana fitaovana arifomby Indonésia anao ny fikarohana toy ny nahazo an'ilay fiaramanidina Malaysia Airlines ihany ny tapaka ny taona 2024. Tsy nisy ny sous-marin ka antony iray nanaovana antso avy amin'ny firenen-kafa matanjaka. Nanolo-tana nampy amin'ny fikarohana États-Unis, Frantsa, Korea Atsimo ary Royaume-Uni. Isany efa manolo-tana ihany koa i Chine amin'ny fikarohana ilay fiaramanidina 8501 d'Air Asia, sambo lehibe any Australie, Singapour, Malaysia, Indonésia no miara-mientana ankehitriny mitady ny mety hiparitahan'ny fitaovana na ihany koa ireo olona tao anatiny ahina no nivokatry ny toetry ny andro ratsy no niteraka ny loza. Omaly faritra efatra no nanaovana ny fikarohana ary ny ampitelo izany androany mikisaka any amin'ny faritra avaratra. Ny azo antoka aloha hatreto potika tanteraka ilay fiaramanidina.
Zana-tsokatra fantatra amin'ny anarana siantifika hoe astrochelis radiata miisa 70 avy eto Madagasikara notratra tao amin'ny serana mpiara-manidina i Roissy Frantsa ny 7 Desambra farany teo. Kolikoly avolenta vola mitetina 774 miliara ariary tsy dia mazava loatra no fantatra fa niodikodina tao amin'ny compte ny ministera ny tontolo iainana hatramin'ny andro ny tetezamita eo amin'ny pejiny toe-karena niakatra ho 3 ariary ny litatra ny gazoil raha toka niakatra ho 703 ariary ny lasantsy ny asabotsy teo ary farany amin'ny trangam-piarahamonina fasana roa indray nisy namaky teny Ambome Lailafy foana tanteraka ny taolam-baly tao anatin'ireo fasana ireo. Izay koa tompo lasongo vavy no entina manakatona ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny tianio ity isaorina hatrany ianao miaraka tamin'ny hatramin'ny farany mamy fotoananao indray raha mpitsy tahaka izao veloma tompoko. Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny sardinany, Sokavita ary ny magasin Saint-Jean Vista.